dirako amin'ny toroteny tamin'olona no anarivo satria ny afatandroany manongilany ianao sofina tsara fa orinan'ny mesazy zay ho zarainy eto no any ariva dia zay zavatra rehetra teneleto dia mitranga daholo. Ny antony dia tsotra eto Andriamanitra iray, eto Jesosy Kristy ilay teny velona, eto no any ariva ny fanahy masina ary voasoratra fa ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra atao ao anatin'izany mikano. Amen. Fa mifangagana lehibe indrindra ambony mifangagana rehetra dia ny fanekena ho any safidy hanolotra ny fiainana ho any Jesosy. Raha eto ianao no any arivo mbola tsy nanao ilay vavaka hoe raisiko Jesosy ny tombosomonjy ny fiainako manokana na lavitana azy ianao ka resinady no any arivo satria nay vavaka ho amin'ny marana aza ka tsy any Jesosy ianao dia tsy misy fanasanina mitanga tsy misy zavatra tsara mitanga zany raha tsy ao aloha Jesosy. Halleluja. Raha eto ianao no any arivo resinady atsangana ny tanana zay mbola tsy nao zay vavaka zay hivavaka manokana ho azy hivavaka manokana ho azy zao makanesa ty lofi hiara hivavaka aminareo vetivety le manangatany etra mbola tsy nanao le vavaka anatin'ny folo anisa folo makanesa ty aloha nytia ndraiky tamina taratasim-bavaka oka marina ny taratasim-bavaka mbola entao anavaka ny taratasy ny avy eo makanesa ty aloha isa anapanisa dimy amby folo roa telo. Halleluja. Makanesa ty aloha vavaka manokana ho anao andro any arivo zay mbola tsy milona vavaka hoe resy Jesosy tombosomonjy ny fiainako manokana telo efatra. Halleluja. Laiza anao zay misy anao eny valo. Makanesa ty aloha zay rehetra mangeta entana andrayan'i Jesosy na hivavaka aza rehefa avy eo raha tsy ao anatinao Jesosy dia zava-pona ty fivoriny ty tika anao tsy handeha alamaina eto zany ilainao no avinao tsara lavitra no ny anionao miaraka aminy raha resy laty ireo hiala ny fahotana hiala ny faratsiana rehetra hanolotra ny fiainao an'i Jesosy aza matahotra na mianahana fa eto Jesosy mandray anao anio izy ijoro manokana amin'ny fiainanao. Makanesa ty azamenatra besakaza. Halleluja. Halleluja. Ty hafa tsika rehetra ny mpiteny hiteka mafan'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Wow. Mirokirama feo any an-danitra reny lanitra misy fafaly ianao mirokirama feo reny lanitra fafaly ianao. Halleluja. Atsanganiny taminareo eto aloha dia avereny miaraka amiko zao vavaka zao. Tompo Jesosy ndraty zay manatona anao amin'ny fonay manontolo tianay anao tianay ny fiainana mandrakizay tianay ny lanitra mamindrofoako mamelany fahotako rehetra androany Jesosy manao fanekena aminao fa mila anao ny fiainako raisiko ianao ho tompoko raisiko ianao mpamonjy ny fiainako manokana midira ato anatiko manjaka tompoko sora tompoko ny fiainana ny anarako atao voisany zanakao misaotra Jesosy fa miasa eo ny fiainako ny ranao madio voavela ny eloko zanak'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tanatsiketra iny satria aloha zay iny ny tananareo iny satria ny tanatsiketra mba mitsangana daholo tsika hitsodrano reto olon-dreto raha amin'ny anaran'i Jesosy. Reo ny olona androany zay nanolo teny eto anatrehanao
Zay tena mangetahita fantatry niaraka aminao nanao fanekeny izy fa ho anao mandrak'izay arino anao tehirizy reo mandra-piafiny zay an'izay dia ny fevinao eny amin'ny raha malanitra mba tsisy overina iray azy meo fahendrena avy amin'ny fananao amin'ny fiangonana hitaizana izy reo ampio izy ray mba anampifaliana anampitsaharana anampiadanana satria tao aminao sy ny teninao no miteraka azy misaotra ray fa fifaliana ny an-danitra zao mandra-piavy zay andray dia ny fitsenana ianao zay tonga pakatra ny fiangonanao tsy hoela ho voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tiafa mafy be hoanto halleluja. Eny nareo tianay be ary tiany le pasteur teto reny ihany koa hitanao le pasteur teto raha mbola misy sy manam-piangonana dia mandehana manantona an'le fiangonana sy le pasteur zay nijoro teto ny prezentena taminareo eto an-tanàna tsy lavitra amin'ny fiangonana izy reny misy Jemima misy Zefi misy karazana fiangonana misy Assemblée de Dieu misy BDP teo misy taratasy koa mety ty le pasteur taratasy azafady iny taratasy iny zay manana akaiky mboga kely alleluia le taratasy fotsifotsy kely azafady ameo anankiray le taratasy ohatry ty mila fenonao fenoia dia sy ny anaranao sy ny adresy numéro ny telefoninao mba ahafahanay mitondra ambavaka anao ny anton'le izy atao tsara an-tanan'izay miaina zany raha misy zavatra oentina mambavaka dia oentina mambavaka manokany ianao koa alleluia dia hoany zay mbola tsy manam-piangonana ihany koa dia fantatra amin'izay fotoa zay sy hoe mbola tsy misy fiangonana raha manam-piangonana dia sorata eo ny anaranao mba ahafahanay mitondra ambavaka anao bebe kokoa hitany fiainareo manokana Andriamanitra sarobidinareo ary tadidio ianao le tokany eo mason'Andriamanitra raha very anao Jesosy dia veriny rehetra tianao izy manompo azy miarahamy tsara mandrosoa fa hotain'Andriamanitra nareo mitiafa mafeona tolona sarobidy rehetra halleluja zay mbola tsy manana taratasy dia mandray taratasy manotra ny anarany halleluja nahoary miverina any amin'ny toerana misy anareo anoitsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra tiafa mafy be amin'ny toerana halleluja. Wow. Yeah. Andriamanitra eny amin'izay Andriamanitra dia Andriamanitra tena lehibe ary tiako no milaza aminao fa rehefa miaino an'Andriamanitra dia aza miaino an'Andriamanitra misofina kely fa miainoan'Andriamanitra miatika sy miaino an'ilay Andriamanitra mpamorona ianao dia miomana hiaino azy amin'izay tena tokony fomba hiainona azy ianareo zao no anerivo tsy miresaka amiko tsy za pasteur Rodolphe no miresaka aminareo fa Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny masina no miresaka aminareo atoreo tsara an-tanan'izay miaina dikan'izay zay afatra mpitondrana eto an'Anerivo dia mitovy amin'ilay afatra nampitondraina an'i Gabriel ao amin'ny Luka toko voalohany miteny zay tsy takatyny saiko nefa tsy maintsy mitanga satria ny rana hitondra teny fiainana teny mpamoronana teny mpanasitranana teny mpanafahana ho anao raha inao le olona manranandro any ariva ka mino an'izany teny zany mba atao zao ny tananao reny tanina mitsangana sy mimbrena tsy misy mialamainy rehefa vita ty fivoriny ty fa nininona anjara-paso avana rehetra omena Andriamanitra anao dia ho voaraina pelatranao ny anaran'i Jesosy alleluia zao le izy isaky zay mamangy Andriamanitra dia mamangy amin'ny antony manokana tanjona manokana fisehoana manokana tika ianao tena olina tsara iainan'le teny zava-baovao be le izy fisehoana Andriamanitra amin'ny andro farany le izy ary inoko fa hitondra fiadanam-posy fitsaranao anatinao iraketanao amin'Andriamanitra amin'izay sy anomponao azy mandrakizay zao le izy iainga amin'izay tsika amin'izao fotoana zao sy amin'izao oro zao ary amin'izao sekondy zao ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia fanekena ara-taranaka rehefa nanotany olombelona tany amin'ny Adama sy Eva dia niala teo amin'ny olona ny fanan'Andriamanitra
niala teo amin'ny olona ny fanaten'Andriamanitra, voaroaka niala ny Edena izy. Dia zao ny zavatra mitranga, nanosina ny devoly Andriamanitra. Dia zao ny ozina bien calculé, voakaty tsara le ozina. Ozy izy hoe ozonika ianao sy ny vehivavy izy tamin'ilay menarana. Izy ozonika ianao sy ny taranaky ny vehivavy. Izy anoritoro ny lohanao amin'ny ombelatongony. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao ao ambany tongo zany toerany devoly. Zany hoe vehivavy atao hoe Eva no namitaka ny olombelona voalohany hiala amin'ny tenin'Andriamanitra, hiala amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ny teny tsy azo hoanina voankazo voarara. Eva ny teny napresahany devoly tao izy amin'ny Genesis 7. Dia tafihinana izy, dia aveo nampinaniny Adama. Hitanareo, vehivavy no mitondra ny olona tamin'ny voalohany ho amin'ny faharavana. Aveo taranaky ny vehivavy nasain'Andriamanitra anangana ny olona, amerina ny olona ao amin'ny Edena. Zay very teo aloha. Hitanareo, Jesosy Kristy tsy taranaky ny lehilahy, fa zanak'Andriamanitra tamin'ny taranaky ny vehivavy atao hoe Maria. Natondro tsara an-tana zay miaina. Dia zao rehefa tonga Jesosy, dia Jesosy le fanekena voalazy fanoritoro loha menarana. Jesosy sy ny taranany. Jesosy sy nanambady sy niteraka tany Jerosalema, sy nanambady izy, sy nananjanakaranofo izy. Fa zao ny zavatra nitranga, Jesosy dia tadidio mananjana karapana izy, nanarana karapana izy. Zao ny fisehoan'le fanaranananaka arapana, mba hamarina an'le hoe taranaky ny vehivavy. Taranaky ny vehivavy tsy nahalalala sy ny taranany no anoritoro ny lohan'ny menarana. Tamin'ny voalohany personnel ny famoronana. I Adama no ny foronon'Andriamanitra rery tao Edena. Rehefa ny foronony Adama dia napetrany tao Edena. Avy eo amin'izay ny taranaky Adama rehetra, satria fanekena ranofo le izy, dia ho amin'ny programa tsy ho faty mandrakizay. Namoron'Andriamanitra tamin'ny voalohany tsy ho faty mandrakizay. Fa rehefa nanoty Adama dia tapaka le tsy ho faty mandrakizay, fa lasa nandova fahafatesana ny taranak'olombelona. Dia noho amin'izay, ianao zao mandrakandroana, raha mbola miaina eto ambony tany ka manana nofo ty zay novainao tamin'ny Adama, dia tsy maintsy niala eto tany io nofo. Ka na ho avy any amin'ny ramanlanitra ary Jesosy, dia tsy maintsy foronona le mitafiny tsy fahalovana, fa tsy mandova ny lanitra io, satria nofo efa voaozina. Natao soa ampiasaina io ho vatana trano fanahy rehefa tonga Jesosy, fa tsy io no miditra any an-danitra. Tenenina eo akaikinao, tsy ty vatanao ty miditra any an-danitra hoe, fa ny ainao sy ny fanahinao miditra any an-danitra. Vereny zay ataonao tsara an-tanan'izay miay. Dia zao le izy tao anatin'io amin'izay, dia zao le takala zanak'Andriamanitra, le teny tonga nofo atao hoe Jesosy. Le teny tao ankibo Maria nanarina ny fanamasina, tonga nofo atao hoe Jesosy. Lasa tonga nofo ny tenin'Andriamanitra, lasa nanaiky tonga nofo Andriamanitra natao hoe Jesosy, mba ahafahan'ny olona. Zany hoe nateraky nofo izy mba ahafahanao atao takalo ateraka ara-panahy. Tena tsara ny tana zay miaina. Avereny manaraka tsara zay. Zao zany ny zavatra nitranga. Rehefa nateraka ara-nofo Jesosy, mba ahafahany mandray teo amin'ny tenany ny fahotana zay nitranga teo amin'ny nofo, tamin'ny diakapoka ny aretany, tamin'ny fampahorina zay ny aretany. Dia zao ny zavatra nitranga. Kopaka be mitsy ny tarehiny, rotodotra tsisy nahafantarana azy soa izy ny boky Isaia. Iny le amin'ny Jésus de Nazareth iny mbola tsy, fa tsy fantatra tsy hoe io ve Jesosy. Dia hozy izy ny boky Isaia, ny diakapoka taminy nasitranonantsika ny dika izay, nalohany Jesosy tamin'le diakapoka niantra taminy, le fanasitrana ho zaraina eto androany ariva tsy maharenteka ao an'Andriamanitra. Niaza tovolahy kely 20 taona, maso avy,
nahita tsara fa manjavonjavona be nandritry ny 5 volana natao teto ny esea soratra kely indrindra tatao anatin'ity taratasy fandraisana vavolombelona ity nampamakina azy amin'ilay maso avy dia voavaky ataontsika ihany ny esea maso avana anatapenana maso avy mamaky saina tsy voavaky ny se taloha fa manjavonjavona ie voninahitra ho an'Andriamanitra keriany mampahitany manjavany Jesosy halleluja tiako mampiasaony Jesosy I rahalahy fetra sy fotoana izy dia nandritry ny heritaona izy sy nandre intsony ny sofiny anankiroa fa tao aorianany vavaka izy miverina mare indray dia zao testetsika izy zao dia antanitsika ny anarany fa tonga dia fatany fetsa hoy ny anarany maheno tsara izy zany halleluja raha matokely mirana folo taona be zay sofiny ankavanana dia tsy naheno mihitsy fa rehefa nametra tanana teo dia sokafany tompony ny sofiny dia maheno amin'izao ataontsika hideran'Andriamanitra miorakoraka mafy allo anao ise Jesús me necesita. Referência também. tiava mafy be ho an'i Jesosy Ramsey Jean-Louis zafady Ramsey Jean-Louis 20 taona nisy narary tao amin'ny sofiny tao amin'ny sofiny havanana maly efa teto izy dia ozy izy hoe andraso aloha fandeha ho testeko any an-trano ozy izy ty sofiko ty dia raha ohatra ka mety dia tsoro vavolombelona any ampitsy mitesteny le izy rehefa misakafo izy rehefa mitsako dia manaitaina ao ny sofiny avy fa maly avy teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa ny sakafo ariva tsisy nanaitaina tsony manome voninahitra an'Andriamanitra izy androany voninahitra ho an'i Jesosy reriany nandritry ny 2 herinandro tapapolana zany fanaitaina natao amin'ny sofiny zany ary rehefa tany amin'ny dokotera fa tsy nisy fiovana fa teto amin'ilay dokotera ambony dokotera sitrana somatsara tiako mampiasa ho an'i Jesosy tondroy le kamera tondroy tsara hoe ty tovolahy kely ty tsy nare tsara ny sofiny sady nisy narary tao voninahitra ho an'i Jesosy nampanaovina ese izy zao hoe tondroy le kamera tena kamaritsika ho an'ny tompo Abraham 20 taona zao fa hatramin'ny dia marary azy foana ny sofiny avy manaitaina fa androany izy momba nahino hoe tsy nanaitaina ny sofiny avy hatramina haterahany tsy fifaliana ve andao ioraka mafy ho an'i Jesosy fiderana azy sarara matokely 20 taona narenina nandritry ny enim-bolana tsy naheno ny sofiny anankiroa nandritry ny enim-bolana fa rehefa avy nametra tanana dia nandre izany ataontsika ny ese ny fanandramana halleluja tiako mampiasika ho an'ny Jesosy mampandre maretina